Vahoaka tonga saina ny mponin'Ambohidratrimo ankehitriny ka handanjalanja ny safidiny amin'ny 17 novambra ho avy zao. Manoloana ireo hetahetam-pivoarana tsy hita nandritra ny taona maro. Ilaina manana fijery vaovao sy olom-baovao tsara ofana amin'ny fitantanana sy manana vina ary tanora afaka manana hiara-hiasana toy ny kandidà larana fahafito amin'ny bileta tokana. Iavahany amin'ireo kandidà hafa ihany koa ny fitsongana ireo mpanolontsaina hiara-hiasa aminy isam-pokontany zany ka ireo no hiasa tsy mitsahatra ampita ny hetahetam-bahoaka sy ny filany ary indrindraindrindra hanara-maso ny fotodrafitrasa ho fampandrosoana. Voalohany indrindra izay mpanolontsaina nalaina isam-pokontany rehetrarehetra mihitsy mba hafantarana hoe inona marary mipokotany sy raharay avy fa tsy hoe bangona tokany hoe mera ihany no andinika sy ny andidiny zavatra zay ataony dia tsy fantatra zay zavatra any mipokotany rehetrarehetra any. Inona marary mipokotany rehetrarehetra tokony ho fantatry ny mera daholo zany a ka zay no mahatonga anay hiteny eto a mahatonga anay ilaza fa ny atao hoe mpanolontsaina dia manolotra ny hevitra rehetrarehetra mandinika ny asa zay tokony ataony be ny tanàna, mijery ny laharam-bola rehetrarehetra ampiasaina, manao ny laharam-bola zay zao ampiasaina, jerevana tsara ny fivoaha-vola amin'ny mangarahara fa tsy ampiasapiasaina fotsiny. Zany ny tena ilaina mpanolontsaina fa tsy hoe loha be tanàna ihany no tsy maintsy atao fa matoa zay a fiaino esaky mipokotany dia efa mahafantatra hoe zao avy andriamatomera ny tokony atao a ka miteny hany mandidy zay fa tsy hoe miteny fotsiny mandidy zay fa azonay bakiny io zanaka io, azonay teneniny io zanaka io raha sanatiavany zany tady anaonao foana anefa tsy maintsy eo zahay ray aman-dreny a ilahatra hiteny azy isaky fatiny zavatra ataony. Tsy mety ny manome tsy ny lava ireo mpitondra fa ny tsirairay mihitsy no ilaina mandray andraikitra. Mpitarika sy mpitantana rahateo ny kandidà teo amin'ny tontolon'ny asa. Izany no naharesy lahatra azy fa afaka hitondra anjara biriky ho amin'ny fampiakaran-danja ny tanànan'Ambohidratrimo mihoatra noho ireo kominina manodidina ny tenany. Raha ny asa natao hatram'izay tao anatin'ny 5 taona sy tapany tao amin'ny seha-pitantanana anankiray a orinasa iraisam-pirenena dia direktera foana ny tenako ary nametrahany olona fitokisana toerana nanganako rehetrarehetra tsy mbola nisy afabaraka zany a tiako zany traikefa zany a zany anjara biriky zany a hoe tsika eto Ambohidratrimo a mety aminao fa tsy mety aminao e resy lahatra tanteraka fa mila fiovana Ambohidratrimo ary zay no natonga ana nirotsaka ho be ny tanàna satria tsy mety ny nanometsiny ny mpitondra foana. Aleotsika mihitsy ny mandray an-tanana amin'izay tena hitan'ny olona hoe rehefa mahay mitondra ny firenena, rehefa mahay mitatana mitondra ny firenena, rehefa mangarahara mitondra ny firenena, rehefa tsy manavakavaka mitondra ny firenena, rehefa nyty fihavanana mitondra ny firenena dia mandroso Ambohidratrimo. Ka tonga mahandro zao a hitondra an'izany mety amin'ireo fa tsy mety. Tsy tokony anana fisainana ty seza ny mpitondra rehefa mahatsapa ho tsy natanteraka ny vinany. Vahaolana ny fifandibiazam-pahefana. Olona manana traikefa sy fahaizana miampy hery sy fahalalana ny tanàna toy ny kandidà larana fahafito no ilaina ary azo tsaraina mandritra ny tom-piasana omena azy mandritra efa taona ny fampandrosoana entina. Rehefa anova ihany a aleo olona tenana mitantana satsave rehefa anova ihany a aleo olona tsy manavakavaka satsave mahandry rehefa tonga eo fitantanana ary rehefa nataonay zany hatram'izay a dia maro be reo mpiara-mondomantoka reo olona mipamatsy vonona ny an'olo-tanana sy hiara-hiasa ampandrosoana Ambohidratrimo tompolasy tompovavy tao anatin'ny propaganda roapoloandro akory no ahafahana miazakazaka amin'ireo fotodrafitrasa tandrametaka rehefa avy ny fahavalatra dia rava ny fotodrafitrasa satsave ao anatin'ny efa taona zay isany ny be ny tanàna ho an'izay nazy tombony mety 20 taona mety 20 taona fa ao anatin'ny
anatin'ny efataona monja mahandro no teny aminareo iova Ambohidratrimo ary tsy manofinofy fotaperahantsika zany tompolatomivavy ataotsika hitana Ambohidratrimo fa tena mandianatra ary matamatra n'Andriamanitra vonona hanompo ny vahoaka ary tena rana ataoko aminareo zany izany ndrendra ny sonoana nataonay atao amin'ny district sy tao amin'ny seni tenerana hanompo ny vahoaka tompoky maso tompovavy. nahazo nitsodrany ray aman-dreny ny tanàna no lalovany ihany koa ny kandidà larina fafito aleo alasana amin'ireo andraikitra miandry azy nandritra ny faradoboky ny fampielezan-kevitra nataony. Misy ihany koa fifaninanana amin'isy Ambohidratrimo no karakarain'ny komity mpanohana ny kandidà izay nanomezana loka maro tamin'izany. Mafanain'ireo mpanakanto maro samihafa ihany koa ny faradoboka izay notanterahan'ny kandidà larana fafito Mahandry ao amin'ny mponin'Ambohidratrimo.